nareo ry havana azadonona fa rehefa nanao ny tsy mety isika teo anatrehan'Andriamanitra mila miverina amin'Andriamanitra mahatsiaro ny fahotana mibebaka miaiky ny tsy mety vitatsika ka mitodidoha iverina amin'Andriamanitra tsy ho amin'ny endrika ivelany fotsiny ihany no ivavahantsika amin'Andriamanitra fa ataontsika mifo sy ny tenantsika manontolo ary zany nanahirana tamin'ny zanak'Israely eo amin'ny andinin'ny fahadimy ny zanak'Israely inona ny voasoratra ao ndao iarahantsika rehetra mamaky indray ny andinin'ny fahadimy amin'ny anaran'ny Tompo. Zanak'Israely dia nieritreritra hoe tezitra tamin'ny Jehovah Andriamanitra dia inona ary nataony andao hanao fanatitra. Rehefa hanao fanatitra ho an'i Jehovah angamba hijery antsika Jehovah ka hamindra fo amintsika. Eritreretina angamba hoe asana nisy filaharana na niaraka ty hoe sady mitomany no nanao an'ilay fanatitra na nataolo ny ranomaso rehefa nangina dia miteny amin'izay hoe andao atao ilay fanatitra. Fa ny nataony zanak'Israely dia nieritreritra izy hoe andao ataontsika tya fa rehefa vita tya dia hamela ny helontsika Jehovah. Tsy ary havana tsy ny fivavahana amin'ny endrika ivelany fotsiny ihany no atao hoe fibebahana, tsy hoe tsy ilaina akory ilay fivavahana amin'ny endrika ivelany tsy maintsy manao izany tsika fa saingy izao takiny ny tenin'Andriamanitra amintsika kosa tsy maintsy marina ny fibebahantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay tsy mety nataontsika. Mila marina ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Indraindray tokoa manahirana eo amin'ny asan'ny apôstôly. Ataontsika hijery kely ny zava-misy any amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko Asan'ny apôstôly toko 3 ny andininy 420. Asan'ny apôstôly toko 3 ny andininy 420 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny mpaminany rehetra koa Petera sy Jaona voavy nampitsangana ilay lehilahy malemy teo amin'ny vavahadiny tsara endrika. Dia rehefa nitsangana io malemy io dia talanjona ny olona. Fomba fiteny lioka moa le hoe talanjona. Gaga ny olona. Ka nanontany andry Petera sy Jaona hoe inona moa no antony mahatonga an'izao fa dia nanome tsiny an'ireto olona ireto Petera sy Jaona hoe efa hatramin'ny andron'ny Samuel sy ireo mpaminany mifandimby dia efa nanambara fa ho avy zany Mesia zany. Ary rehefa tonga zany Mesia zany izy no hamonjy atsika sy hanafaka atsika amin'ny olana sy fahasahiranana rehetra izay mahazo atsika. Fa nahoana nareo ny talanjona raha mitsangana eto anatrehanareo ity lehilahy ity. Hay na dia efa fantatry ny olona ary efa nambara ombenombeny notoriana fa ho avy zany Mesia zany tsy mety mino ny olona. Satria tsy mety mino ny olona rehefa mahita ny asan'Andriamanitra izy dia gaga sy talanjona. Ary zany mampahatsivy ny soratra masina antsika eto. Indrandray rehefa mahita ny asan'Andriamanitra isika dia gaga sy talanjona. Fa ny marina dia tokony manaiky tsika hoe efa hatramin'ny voalohany, efa hatrany amin'ny andro fahiny dia efa notoriana sy nambara tamintsika fa izany Mesia izany dia hitondra fanafahana sy famonjena ho an'izay rehetra mino. Ka raha mino isika dia hitondra famonjena ho antsika izany finoantsika zany. Eo amin'ny andininy 420 asan'ny apôstôly ihany. Asan'ny apôstôly toko 3 ny andininy 420 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo.
Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsianareo isam-batan'olona. Ndresahana tamintsika teo le hoe mibebaka. Rehefa tonga ny Mesia dia io Mesia io no mampianatra antsika mibebaka. Isika zany ilay olona tsy mahay mibebaka, satria tsy mahay mibebaka isika, tsy mahay miverina amin'Andriamanitra. Ny fahatongavan'ny Mesia no mampianatra antsika sy manamora ny fiverenantsika ho any amin'ilay Kristy indray. Ary zany no mahatonga ny soratra masina miteny amintsika eto hoe mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsianareo isam-batan'olona. Ary eto ny fibebahana zany eto natao isam-batan'olona fa tsy atao faobe ka hieritreritsika hoe io hoe mba hibebaha ho any zahay. Tsy zany mampianaran'ny soratra masina, fa ny fampianaran'ny soratra masina eto dia zao dia rehefa hibebakatsika dia ho an'ny olona tsirairay. Dikan'izany dia zao, ny olona tsirairay samy mahatsiapa-tena, mahatsiaro, mahafantatra fa nisy fahotana nataony teo anatrehan'Andriamanitra ka mila mibebaka amin'izany izy. Satria nisy fahotana nataony, izy tenany no mangataka amin'i Jesosy Kristy hoe Jesosy tsy mahay mibebaka, fampianaro aho mba hahafahako mibebaka, miverina amin'Andriamanitra indray. Ary rehefa miverina amin'Andriamanitra aho dia hisitraka ireo fitahiana sy fahasoavana nentinao ho anay. Mpianaran'ny soratra masina isika riavana, hiverina amin'Andriamanitra indray, hibebaka noho ny fahotana vitantsika. Ary isika tsirairay tsy misy tsy nanota teto, fa samy nanota avokoa isika rehetra, satria samy mpanota isika rehetra. Ny takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia zao hoe ny ahatonga antsika hatsiaro fa Andriamanitra efa nanao fanekena tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary zany fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany no manamora indray ny fiverenantsika amin'Andriamanitra, satria Jesosy Kristy no ilay mpanalalana antsika ka ahafahantsika mandray ny famonjena izay nentiny ho antsika. Eto ampamarana an'azy dia mpahatsiahivina isika fa raha manao fanekena amin'Andriamanitra isika dia izany fanekena zany dia mitaky fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Inona ny tokony hankatoavana? Ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe misaraha amin'ny jentilisa, misaraka tanteraka. Ny atao hoe kristianina ho isika dia miala amin'ny tontolony mahajentilisa makao amin'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy. Ary zany takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ka na inona izay zavatra mamofopofona ny fiainana mahajentilisa, efa tsy amin'izany intsony isika fa efa ao amin'ny Kristy. Zavatra faharoa nambara tamintsika teo, rehefa nanao fanekena amin'Andriamanitra isika dia mila mibebaka amin'izay tsy mety nataontsika. Andriamanitra mampahatsiahy antsika ny fahotana vitantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra